Manakory aby sika? Finaritra aby ragnandria. Live tapitapoka moa izy ty tapitapoka satria araka zao hitanareo zao dia atao anaty fiara aho aty akodaoda aty kodaoda moa zany aty ambanivolo misy déconnecté kely amin'ny rythme andavanandro miala sasatra kely miaraka amin'ny ankizy manao vacances satria raha malala ny rythme aty fa azakazadava dia mba ilaina le manao stop. Tsy mieritreritra ny anao live politika zany misy aloha na fandarana manokana fa dia tereny ihany satria mijery le zava-misy eto amin'ny actualité politika ny raharam-pirenena letra ny sarotra ihany ny anginana. Ka zay nahatonga ny lohateny io hoe rehefa tena manao rangahy dia tena manaova. Quelle que soit une conviction, quelle que soit une position, quelle que soit une opinion tsika, fa ny problème za androany tsy resaka position amina lafiny orientation politique fa iresaka le hoe tsy authentique ary tsy honnête ny politicien malagasy, ny mpitondra, ny opposition, miretraretra mihitsy zany rosako eto. Soyez authentique fa tsy opportuniste rehefa maneho hevitra. Manina amin'ny tena zany reto trangan-javatra reto zany miverimberina teo. Voalohany resaka état fédéralisme hoe c'est débat fédéralisme sy unitaire. Za hoa tsiditra mbola tsiditra ho avy ny fotoana ilaza ny hevitra any amin'io fa ilay manière sy le intention ny any le intention ambadika ny no resahako eto fa tsy lay foto-kevitra satria débat stérile le izy, dialogue de sourds. Ao anatin'izay koa ny resaka hoe nalazalaza teo loloha teo hoe pro-russe manomboka somary lefilefy izy amin'izao fotoana izao fa idirako ihany le izy. Ao anatin'izany ty le resaka fahavelezan-jaza ty dia miverimberina ataony hoe franc-maçonnerie on a trouvé le coupable idéal. De resahako kely kosa tsy resaka mba franc-maçonnerie fa le intention sy le éthique ny olona mihitsy ny aho zany no tiako resahana. De faefatra vao nafana be teo le tany Akaramalaza faly be daholo ny olona hoe tena mamaly vavaka Jesosy fa tafaraka tany ny filoham-pirenena telo lahy teo aloha dia ny teo aloha sy ny ankehitriny dia tena misy fiasan'Andriamanitra mahagaga hatramin'ny fivavahana aby dia anaovana manipulation na populisme. Reo zavatra efatra reo no asiako resaka androany. Tsy ho lava aho. Voalohany dia le resaka débat stérile amin'ny hoe fédéralisme sy état unitaire. Hitanareo misy olona zany rehefa maneho hevitra dia hitanao amin'ny masony, hitanao amin'ny fiteniny, ary hitanao amin'ny cohérence ny zavatra lazainy fa il n'est pas sûr de lui. Tsy conviction le izy fa miteny izy par opportunisme. Na zany tena petrako mazava tsara mihitsy hoe za zao na tsy mipartager ny opinionao na ny positionao fa tena hitako hoe tena conviction avy any amin'ny tripinao mihitsy le izy. Je respecte ça. Ary loloaviko atapony loha. Fa ny problème eto Madagasikara manao discours daholo ny olona ny amin'ny atao hoe fédéralisme na une état unitaire mais tsy par conviction fa par opportunisme. Les intentions ny zany no jugeko fa tsy les contenus. C'est-à-dire on peut tout dire, on peut faire des théories, on peut blablater sur tout et de rien, mais les intentions le olona. Zay ny zavatra tsikafo zay. Dans les deux côtés. Le resaka fédéralisme c'est état unitaire. Ilay manosika azy manao an'le izy.
ilay fahafatana surfer am'le vague hoe atondray zany zao ny vague-na fihetsepo populaire, émotion populaire, dia manao lecture hoe mitsoka aizany rivotra amin'ny atao hoe opinion publique. De à partir ny fitsokany rivotra amin'ny opinion publique iny no manao discours ny olona sasany ka hitanao mihitsy hoe tsy avy anatiny amin'ny mihitsy ny zavatra zany fa misurfe. Hainareo zany misurfe zany io le vague zany de le fahaizan'le olona misurfe ao anatin'le vague, izay le zavatra hitako ao anatin'le débat. Zay ny amin'ny lafiny fédéralisme sy état unitaire iny tsy zaho tsy hiditra am'le contenu fa le resaka authentique, tena authentique ave le olona amin'ny position sa par opportunisme. Idirako indray le resaka franc-maçonnerie. C'est encore pire. Déjà aloha zany misy ny atao hoe ignorance be dia be ao anatin'ny olona. Fa le qu'en dira-t-on no heniny zany franc-maçonnerie zany hono dia zany franc-maçonnerie zany hono dia araky ny teny ranona hono dia le idée reçue. Za zay miteny eto zao de tena lazaiko mahitsy eto hoe tsy mipartage mihitsy ny opinion ny franc-maçonnerie noho ny antony be dia be fa zao je suis objectif ary milaza ny fahitako lay mauvaise foi ny olona ao anatiny ty tantara ty. Za zao niarany zany misy fotoana nanana projet nanangana zavatra tany Madagasikara de natahotra ny fiangonana sasatsasany teo amin'ny manodidina an'le toerana sy fianakaviana sasatsasany olona vitsivitsy maromaro ny am'ilay projet zay ho atsangana tao a Madagasikara. De inona ny fibre émotionnelle nampiasain'ireo olona reo? Mpangala jaza pasteur Jean-Luc, mpanao sorona zaza pasteur Jean-Luc, franc-maçon pasteur Jean-Luc, hanao fanatitra eo amin'ny toerana io ny pasteur. Mba any ambanivohitra tadidio tsara isika gasy dia manana le fibre ny atao hoe minomino foana. Dia imaginenareo fa tonga teo am'le toerana zahay tapitra nandositra daholo ny olona teo am'le tanàna hatramina zazakely fa tena nandeha ilay rumeur hoe mpangala jaza, mpanao sorona, franc-maçon, satria io le répertoire makarary ny olona satria izy moa ny olona tsy ararany zanany de hainy olona milalao an'io. Fantatry ny olona koa mitahotra ny olona amin'ilay franc-maçonnerie dia any zany no zaraza misy hoe ato afahana mandefa azy. Ao koa le resaka hoe sole efa hatramin'izay ny mpangala jaza ty efa nalaza be tany ambanivohitra dia tena nampiasain'ireo olona reo zany mandraky tiany androany tsy tateraka io projet io a Madagasikara ary tafakatra hatrany amina fitondram-panjakana mihitsy hatramin'ny be ny tanàna eo am'le tanàna sy ny solombavam-bahoaka sy ny olona mba misy betro dia misurfe misurfe am'le tahotra le peur populaire dia fa ny intention ny zalaha hafa mihitsy zany hoe ny tena marina zaho ny personako misy ny tsy tiany zareo dia tsy mety matsy raha tonga de hiteny am'zareo hoe tsy mety io projet io satria zao ny antony tsy mety io projet raha izay matsy tsy manana argument izy ary fatany fa tsy pasy le izy fa any am'le tahotra mitondrana an'le baolina hoe tandremo fa tena mpanao sorona zaza io pasteur io, tandremo fa tena franc-maçon io pasteur io. Zay kosa tonga de takatry lay le émotion, on joue avec l'émotion dia nandeha ny pétition populaire, pétition fokontany de tafakatra tany amin'ny commune de enao tratrany be no vitsy dia daraboka le projet ho fanasoavana le ponina teo am'le tanàna. Imaginenareo tsara izy satria misy enjeu hanelingelina an'ilay mahatrehitre teo dia lalaovin'le mahatrehitre teo am'le tanàna ny émotion an'le vahoaka de tsy raikitra le izy mandraky tiany androany. Ina mahatonga ny tena zany hoe
Fantatry le olona ve aloha le zavatra lazainy ray zay. Faharoa manarakaraka zay, tena conviction ve le sa misurfe opportunisme. Ity misy canal, ity misy tataka, mialatsiny am'le fomba fitenin-jatovo, ahafahana bloquer an'le zalahy, zany hoe ny intention de le zalahy tsy tiana, fa méthode ampiasaina dia mampiasa milalao an'le fibre na tahotra. Roa zay. Fahatelo le resaka hoe pro-russe efa manomboka melefy moa izao fa mandeha any. Tafaresaka tamina olona russophone ao Madagasikara ary tena hoe ao anatiny mihitsy le atao hoe fitiavana an'ilay tena le hoe tsy hoe fitiavana fa il a été formé ary tena ao anatiny le resaka hoe russe izy zany, culture russe. Izy en personne no miteny amiko, mety manaraka live aminay eto izy hoe nampijabahana tam'le pro-russe izy tsy hay izy ao Madagasikara, fa natao satria malaza be am'izao fotoana zao any Sahel, aty Afrika, ilay vague anti-française dia ny russe moa mahay milalao an'iny koa, dia ino izy no lalaovina le joueur fa ry zalahy tsy convaincu am'le russe. La preuve, sady miresaka any izy no mandehandeha kely any amin'ny Élysée any. Reveny mavandy. Ny discours eto amin'ny Facebook sy télévision, tena ohatra hoe tena olona militant, discours na militant, mais c'est un double langage. Ary tsy zany teny zany fa le olona russophone, raha iza masy de hoe ka ianao zao, russophone. De hoe nampiasaina le fibre satria zay le fibre populaire, zay le vague am'izao fotoana zao. De iny vague iny hitany zalahy le politicien véreux non authentique. De fatany koa nefa n'ilay vahoaka efa leo likiliky tam'le système teo aloha, ce qui est normal ary louable zany. Dia ozy zany hoe ato ninanatsika azy, ato amin'ity lay hitanareo le hoe les colères populaires. Dia rehefa iny colère populaire iny no misy mahay maka, de asina sira kely, de asina tongolo gasy kely, de asina poivre kely, de asina saka kely, fa tonga de mipasy io. C'est comme une lettre à la poste, tonga de mipasy io. Zay le izy. Fa rehefa tena dinina hoe conviction anao ve le izy? Non, c'est pas leur conviction. Io mapety azy le atao hoe amina, c'est la politique du moment. C'est des gens qui n'ont pas de vision politique claire. Fa hoe mandeha amin'ny atao hoe marché à tâtons. C'est la politique du moment. On verra demain. Aiza ndray tsika. Tsy mamenatra an'ireo mihitsy raha pitsy iova discours ty amiteny aminareo. Ireo olona miteny reo tsy mamenatra an'ireo. Rehefa nantinika zahay ny tombotsoa ambonin'ny firenena no tsy maintsy tandrovana, dia tapaka tamin'ny filakevitry ny ministra ary tapaka teo fivoriam-ben'ny Assemblée nationale, fa tsy mety amintsika intsony miara-miasa amin'ireto olona ireto satria no ils savent jouer avec les mots. Parce que ce sont des gens vides, ce sont des gens creux, ce sont des gens non authentiques. Izany no manao karazana matraquage médiatique amitsika vahoaka. De roboka daholo koa tsika. Le authenticité, raha tena conviction, je respecte ary tena manao chapeau hoe manaja anao sefo. Fa eny be hoe ça sonne faux. Azonareo ve izy? Ça sonne faux. Ça sonne non authentique. Mbola veriko ny ao peu importe en position nareo, rehefa hitako hoe authentique nareo, tena conviction voaka avy any amin'ny tsilay-nareo izy, respecteko raha zay ko atololovako atatondro. Fa hita be le izy hoe zavatra amboarina, tsisy fondation. Zay ny fahatelo resaka russe. Faefatra le tany Akaramalaza. Mialatsiny aminareo filoham-panjakana telo mirahalahy fa mitodika aminareo manokana sy mitomba anareo. Monsieur R. Jonar Mapianina, Monsieur Marc Ravalimanana, ary PRRM. Enjana anareo raha no communication. Ny fanena parazara tany Akaramalaza hono reto filoham-panjakana teo aloha sy ny ankehitriny. Mais à qui vous vendez ça? À qui vous vendez ça? De nakasary tsara de mandeha daholo ny
psaume rehetrarehetra dia ampitenenina daholo leader d'opinion rehetrarehetra dia atao daholo ty verset biblique rehetrarehetra on joue encore sur l'émotion de religieuse namaly vavaka Jesosy fa tafahoana parazara tany akaramalaza izy telona ary de tena niasa ny fanamasina attendez izy tsy malala fa io akaramalaza io no kianja ny fanaovana matu politique efa mpandehany daholo ny filoham-pirenena rehetra akoatra ny ratsiraka rehefa maka ny atao hoe karazana onction populaire no alehany akaramalaza validation populaire de ny olona ny koa moa tanao olona zay moa zanaka ka fifoazana dia malala tsara ny toetra ny fifoazana sotra Jesosy mafatifaty ery tena miasa ny tompo tena olon'Andriamanitra zala soyez authentique zay zany le izy zay fotsiny ninona ny lokonao ninona positionnao ninona Andriamanitra vavahanao ninona firaikevitra politique soyez authentique sa zao mahita ao anatin'ny fitondram-panjakanao olona mba nanana ny toerana le hoe nationaliste souverainiste tonga mpanolo-tsaina ny filoham-pirenena izy am'izao fotoana zao miova ny discourny mais soyez authentique bon sang soyez authentique mijoroa amin'ny tena aty fanahinareo raha tena resy lahatrinareo tsisy olana zany fa tena respecteko niany olo oatra zany fa tsy atao modimody atao aby ty fietsika rehetrarehetra ty satria mitady onction populaire izay ny zavatra manahirana ana tao anatin'ny tierinandro ty zay on surfe sur la vague de l'émotion populaire on surfe sur la vague de la peur ny tahotra dia ampiasaina am'izay ny rhétorique rehetrarehetra mampiasa sémantique inona ny sémantique atadio fa tout est choisi en politique il y a jamais de hasard tsy ny fanena-parazary tany akaramalaza zany izy telo lahy mbola nisy vidéo ataonay sy mostany na rapitso momba an'izay indrindra fa comme par hasard le PRRM et Rajona Rapiana et Ravalomanana se sont rencontrés par hasard non je ne crois pas au hasard. Dieu ne joue pas au dé aux disait Albert Einstein. Dieu ne joue pas au dé. Donc, niazy fotsiny avoizana anaty tripinareo zay fa aza manao discours double langage. Za zany nangatahako amintsika avoaka malagasy de tsotra mpanaraka ny pejy lindrindrindra moa ty tsy mivahoaka rehetra ny mahita an'ity tadidio daholo ny discoursin'ireo olona reo dia tsarovo zao teniko zao rehefa tonga amin'ny fotoana hoe ohatray tsy ty ve moa le nteny hoe tamin'ny fotoanandro hoe ahoana mono de miova ndray izy any mihoatra anankiray aminareo mialatsy rehefa nonanarina ministre ny fitsarana tsy mahatonga ny fitsarana io tsolo zahay fa aoko tsika ty amin'ny arabe sy ny Facebook manao fitsarana manao an'izay ny olona am'izao fotoana zao de hoe tsy akasotrana izany. Elle a changé de discours. Elle a changé de fusil d'épaule. Donc, c'est des gens creux, vides. Arrefanul, vides, creux, au pouvoir. Ce sont des fous dangereux. C'est-à-dire, Refanul, vide, creux, nous au pouvoir, ce sont des fous dangereux. Satria, une spécialité amin'ireny olona reny dia iny lalao ny émotion vahoaka ary émotion vahoaka io afaky io nisy vehivavy anankiray nitaraina ataony anadalina saika mivonoany olona tondro molotra tompoka saika mafaty olona am'izao fotoana zao izay ny effet-n'le campagne ataonareo mifampiahiany samy malagasy am'izao fotoana zao vo misy vazaha tonga zao ao aminareo ora riva de tonga de le tsy fitiavany satria le prêt-à-pot aminareo na lay aona le zatsika se lay namanareo efa tsy tianareo de hanarotra ty fibre fangalaran-jaza ty mpangala-jaza fa misy vazaha vo tonga avy any andafy ao mitondra gony de ohatra misy raha mitete ao misy raha mitete ao fa andao
fa manararoatra an'lay traumatisme dia ifampiregle compte-ny malagasy. No teneniko teto zany, tsy nino ahy ianareo hoe hiafary amin'ny karazana tondromolotra ty oa sarivo. De io izy io fa avy aiza zany atmosfera zany, satria isika no mamboly an'le izy. Fa nahinina volena eo am'le firenena mihitsy le izy, am'izay manao gouvernance par émotion. Efa nandray andraikitra ny tompona andraikitra, efa nampidirina ny aponja ny anina, efa tratra ianina, comme par hasard rapide be de tratra daholo le izy. Zany hoe il faut chercher un coupable idéal au plus vite, ary tadidio tsara fa le jour manondromolotra ny fanjakana am'izao tsy misy olona anao recoupement zany, et c'est très dangereux. Satria parole d'évangile zany, la ministre a dit que Dixit, ouvrez les guillemets, de ny olona efa ao anatin'ny tahotra, iza ny olona anao recoupement. Dia ampina saosy ny leader d'opinion any amin'ny Facebook, ny influenceur any zareo, ny pseudo journaliste any zareo manana moyen raha teo koa manao matraquage. Et le tour est fait. Zay izy hoe soyez authentique. Ka eto zany de sarotra ny antso ny vahoaka malagasy hoe zaho toetra ny fanahy ny soratra masina. Ama-pasteur no miteny ray zao. Le fanahy tsy voatery hoe fanahy mamitaka. Zaho toetra ny fanahy. Ne réagissez pas tout de suite. Maka recul aloha. Dia manana cohérence. Jereo discours ny olo io tamin'izy tamin'ny votoana lasa. Mbola io discours ny olo ihany ve discours ny am'izao. Zay de fa hitanao sahady premier critère, oui, c'est quelqu'un qui est instable. Non seulement instable fa tsy cohérent. Cohérence fotsiny de fa ampy hijugevana ny fahamarinan'ny teny olo anankiray. Tsy ny contenu ny zavatra lazainy ny mamarina azy fa ny cohérence de fa ampy hitsarana hoe tsy ao zany. Tsy ao zany. Ary anisan'ny méthodologie historique amin'ny fijerevana atao véracité na fait dia tsy ny hoe l'événement nitranga ihany no jerena fa il est trace l'impact de l'événement dans le présent. Anisan'ny méthodologie ampiasaina zany amin'ny histoire. Tsy ampianatra histoire eto ny trace ny impact de l'événement de ampy hijugevana ny véracité les faits. Voilà, tsy andany fotoana ela eto fa zay ny tsarotro kely mirarotro antsika rehetra aty fialatsasatra moa fa dia ny firenena moa tsy misy fialatsasatra zany fa raha eo koa ny maha-sentinelle antena hoe non tsy maintsy mampaneny la cloche any hoe ohatran'ny manahirana le fiarahamonina de aloha ampianarina ny malagasy hoe maiza manavaka tsara ny setroka sy ny tomany, maiza manavaka tsara le hoe ny tena izy sy ny tsy authentique sy ny tsy tena izy, fa mahay miresaka ny olona, tena mahay miresaka ny olona, mataony am'izay mampetipety azy. Zay, samy ten'Andriamanitra.